tsy nilaza mihitsy ny baiboly dia nandoaly Jesosy dia niantso an' Jesosy niantso an'Andriamanitra raha ela be izy dia hoy izy rehefa avy eo hoe tsangana mitsara angina fino fotsiny tenen'i Jesosy mitsara angina rehefa ampitsangana Lazarosy Jesosy dia ahoana hozy izy Lazarosy raha eo fangatroka za dia nianao foana ianao Lazarosy ivoa voko Lazarosy zany hoe tsy voatery lava ny vavaka tena kero akaiky tsy voatery lava ny vavaka hoe fananay izany ary mila tsaka fitravesana amin'Andriamanitra foana androany tsika dia ho lava ny toriteny alleloia efa miteny dia miloha zay fa ho lava ny toriteny androany tena kero akaiky hoe ho lava ny toriteny androany zay mahatonga raha tsy mivavaka ao amin'ny marary aloha zao a tsy mivavaka ao ana zavatra hafa aloha zao a fa aleoko aloha hitoriteny zao amena iresaky tsika ny androany ny hoe fa maninona ianao mitafian'ny fahavalo izy adao nefa nitafian'ny fahavalo atsangamo tana zay efa nitafian'ny fahavalo hoe ao vaiko le izy ndraiky mbola tsy nitafian'ny fahavalo mihitsy tsika rehetra ve efa nitafian'ny fahavalo marary ve nitafian'ny fahavalo marary salamy fa 500 fa 7 ka hatramin'ny 4 androany sady aminano anao a ho ampianatra anao amen vonona ve anao androany vonona ve anao androany za milaza aminao masipanahy sao dia mahita anjely be lehibe makabary meny aminao anatitra zatsako voninahitra eo aminao izy mahita zavatra eo ampelantanany aho ategana manitsarara ihany androany amen salamy fa 500 fa 7 ka hatramin'ny 4 roa hevitra dia hoe nahoana ianao no tafiany fahavalo naniraka lehilahy aloha azy izy Josefa na mino andevy nampijaliany tamin'ny fatorana ny tongony nogadrany vizy mandrapatonga ny fotoana ataterahany teniny ny zatoetra azy ny tenin' Jehova naniraka ny mpanjaka Amahazy mpanapaka ny vahoaka mba andefa azy nanao azo ho tompony tranony izy sy ho mpanapaka ny fananany rehetra mba hamaritra ny mpanapaka araka ny sitrapony sy ampianatra fahendrena ny loholona io teny io dia miresaka ny Josefa averytsika fa mindroany Josefa resany eny andiny fa 7 ary salamy fa 5 naniraka lehilahy aloha azy izy Josefa na mino andevy nampijaliany tamin'ny fatorana ny tongony nogadrany vizy mandrapatonga ny fotoana ataterahany teniny ny zatoetra azy ny tenin' Jehova androany misy olona tonga ny fotoana ataterahany tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainana misy olona afaka amin'ny fatorany eto androany misy olona miova ny fiainany eto androany amin'ny anaran'i Jesosy tiako tena androbaka ianao androany raha vao votsitra ny teny dia raiso anao fotsiny amen mandrapatonga ny fotoana ataterahany teniny ny zatoetra azy ny tenin' Jehova naniraka mpanjaka Ama izy mpanapaka ny vahoaka mba handefa azy androany zany misy olona eto nanirahana na manokana hovahana amin'ny fiainany misy olona ivaha eto ny fiainany amin'ny anaran'i Jesosy amen nanao azo ho tompony tranony izy sy ho mpanapaka ny fananany rehetra mba hamaritra ny mpanapaka araka ny sitrapony sy ampianatra fahendrena ny loholona androany zany eto amin'ity fiangonana ity amin'ny olona eto aloha eto androany dia maniraka anjely aoka hitranga ny fivadiam-piainana amin'ny fiainan'ny olona tsirara ihany tsy vitan'ny olombelona zany fa vitan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy tonoako fa misy zavatra mivadika eo amin'ny fiainanao androany misy fatokana mivady eo amin'ny fiainanao androany ia amen misy zavatra vita eo amin'ny fiainanao androany mba afaka miteny ianao misy zavatra vita eo amin'ny fiainako androany naniraka mpanjaka izy Amahazy androany zany ny raha hamanao amin'ny problemanao ampitranao anatina tantaram-piainana vaovao amin'ny anaran'i Jesosy tonoako fa makina ho anao zany teny zany tsakoko eto ny tenin'ny baiboly nino Jesosy izy Abrahama resany eto nino ny teniny izy
dia misaino fahamarinany zany hoe rehefa misy teny voalaza teny ampitondran'Andriamanitra ny mpanompony ka inonao dia mivadika fahamarinana le izy, lasa mivadika fahamarinana ho anteninao le izy. Androany ambarako fa mivay ianao ny raha neto androany amin'ny fiainanao dia mampiditra anao amin'ilay planina vaovao amin'ny fiainanao. Ambarako androany fa misy shift ao amin'ny fiainanao, ingaina ianao. Tena kely akaikinao ingaina manomboka androany hoe ingaina ianao ampidirina amina dimension vaovao androany. Ho hitanao eo fa misy olona miova manomboka androany, miova amin'ny fiainanao, miova ny olona namanao, miova ny olona misekaseka aminao, miova ny clientanao, miova ny fandehandiasanao. Tonoiko amin'ny anaran'i Jesosy zany, akomara zany ao fiainanao no maniraka anjely ankehitriny, hanatra an'izany ao amin'ny fiainanao ankehitriny. Tsy haiko fa lasakana fa misy zavatra mangidy kokoa anazy zany zao misy zavatra mangidy kokoa anazy zao. Misy fiainan'ny olona tsy mety miova eo. Androany tena tonoiko amin'ny anaran'i Jesosy maniraka anjely aoka hiova ny fiainanao, aoka hitsahatra ilay tomany foana fa manomboka hita masoandro mamiratra amin'izay ianao amin'ny fiainanao, hamadika ny ranomasonao ho fifaliana Andriamanitra. Misy olona eto ho avadika Andriamanitra ho fifaliana ny ranomasona. Ianao ve izay olo izay tika ianao anao amena fiaina amin'ny folo rehetrarehetra, ataovy amena ny olona piny. Rahasikana vavy eo raha mino ianao dia tonga fahamarinana amin'ny fiainanao zany. Zay inonao zany magina amin'ny fiainanao. Ahoana tsara? Lava ho any afatra voany. Lava. Rahasikana vavy Josefa no fiasahany eto. Zao raha izay tenin'Andriamanitra momba ny Josefa. Namidy andevo izy dia nampijaniny tamin'ny fatorana ny tongony nogadrain'ny vy izy. Afaka mianao ianao tsy mijery olona mandeha. Raha misy lehilahy anankiray hafa mihitsy ny fiainany dia Josefa ny anarany. Josefa dia lehilahy anankiray zanaky izany ny anarany, zanaky Jakoba izy. Jakoba dia olona nanana vady anankiroa ary ankoatr'io koa dia nanana vady tsindrano izy. Jakoba voakely Jakoba dia rehefa niteraka ny zandriny lahy Benjamina ny reniny dia maty Jakoba. Henonao ve? Zany hoe Jakoba zany mbola kely izy dia fa kamoto reny. Ary Jakoba dia olona halany rahalany. Josefa dia halany rahalany. Tsy tiany rahalany mihitsy Josefa. Fa ny ray tia azy. Dia noho fitiavany ray ny azy dia nanamboarany ray ny akanjo sakan-tarehibe izy, akanjo maro loko. Arakaraka nanaovana maro loko anazy koa vao mainka mora hita. Zany ve? Dia nanofy Jakoba, rehefa nanofy Jakoba dia nahita ny rahalany izy nakoaka eo aminy, i Josefa. Rehefa nanofy Josefa dia nahita ny rahalany izy nakoaka teo aminy. Dia faly izy dia mitantaka tamin'ny rahalany. Reo rahalany efa tsy tia azy, mbola teneniny iray hoe nareo dia akoaka aminy. Teneniko ianao kaikony hoe tsy manam-pahatakarana. Arakaraka ny anaovana an'iny vao mainka tezitra ny rahalany. Dia inona natao ny rahalany? Naiky ny vonoa rahalany ho faty izy. Fa kahita amin'ny rahalany dia aleo izy tsy vonoana fa aleo izy amidy andevy. Tena rehefa andevy Jakoba, Josefa. Ahitseo rehefa mitena Jakoba. Menina? Jakoba. Rehefa nalefa mandevo Josefa dia mividy anazy Potifara. Dia rehefa tany amin'ny Potifara Josefa dia andevo izy dia izy niazona fahamarinany. Ilay vadiny Potifara tia hisavika azy fa izy tsy nety. Dia noho iny dia lasa gadra izy, sady andevo izy gadra. Rehefa gadra tany izy dia tany izy mba nahita amin'ny rahalahy. Inonao ny tantara rehefa nahita amin'ny rahalahy tany izy dia nanonofo izy amin'ny rahalahy ao dia nadikany. Dia rehefa nadikany dia ozy dia eo amin'ny rahalahy ao teny hoe satria izay olona akaiky ny mpanjaka
dia rehefa mivoaka zay dia ho tenenay am-panjaka ianao. Rehefa mivoaka izy mirahalahy adino parisotsaina le zany fiainana zany. Ray andro nefa nanao andro manokana Andriamanitra hanandratana an Josefa. Tonoko fa nanao andro manokana Andriamanitra hanandratana anao. Ary tsy diso an'izay andro izay ianao, fa tafiditra amin'ny andro hanandratana anao ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tafavoaka avy any Josefa dia rehefa avy eo izy tonga dia lasa governoran'i Egypte. Alleluia. Aoka ianao anao alleluia mafy be. Lasakana bavy no hitsako zavatra izao. Mahafinaritra be izy ka lasakana bavy. Ny ho avy tsara tarehy raha lasakana bavy. Ny ho avy tsy takatry ny saina fa feno voninahitra dia hialohavana lasa mavesatra foana. Aveko aminao. Ny ho avy tsy takatry ny saina, ny ho avy tsara miaraka amin'Andriamanitra dia hialohavana lasa mavesatra. Magaga ary eo alohany ampongavana ho avy tsy takatry ny saina, ho avy mafinaritra be dia misy tsy takatry ny saina. Raha manoratra ianao dia matsika ianao anoratra ny fiteny hoe bright future is always preceded by dark past. Raha ohatra ka anome anao ho avy tsara tarehy Andriamanitra, ny ho avy tsara tarehy dia hilohavana zavatra mavesatra. Zavatra mavesatra. Tena kely aveko hoe zavatra mavesatra. Za zany te hilaza androany ary maminany io any ny olona izay mandalo zavatra mavesatra androany. Tsara ny ho avinao. Tsara ny ho avinao tsara ny ho avinao. Any aoriana any ianao hitodika amin'ny plasanao dia hoe ianao hoe wow, izay moa dia nandalo tamin'izany. Ianao izay olon'izay. Ianao izay olon'izay